Vatsy-pitahina ho anao, vatsy-pitahina ho anao anio. Ny vatsy-pitahina izay ho raisintsika indray amin'ity androandro ity dia ho hitantsika eo amin'ny Jauna toko 2:20 ka ny 7:20 ihany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fiadanana no havelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomehana izao tontolo izao ny fanomeko azy nareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Vavaka isika. Jesosy Kristy zoko malala anay, tsaronay tokoa raha manonona an'izany hoe fiadanana zany ianao anatin'ny teninao. Fa isan'ny tena katsahanay zanak'olombelona fantatra izany. Ary matetika izahay dia velom-panontaniana manao hoe aizany no misy ny fiadanana, fa inona tokoa moa ny fiadanana? Fa ankehitriny nankaviany ankavanana ary ny anavaratra sy ny anatsimo izay tsy mba nahita ny tena fiadanana. Fa ianao Andriamanitra no manana ny fiadanana araka ny teninao hoe fa ny fiadanako no omeko anareo. Saotranao izay fa menao maimaim-poana ho anay izany, ary araka ny teninao ampitoherinao anatin'ny fonay satria hanaisotra ny alahelo sy ny tahotra anatin'ny fonay, ahafahanay manana finoana, ahafahanay mandroso eo amin'izay rehetrarehetra ataonay, na amin'ny andavanandronay, na eo amin'ny ankonanay, na eo amin'ny asa mandraranay amin'ity andro androany ity. Manao ny terany ajarin'ny voninahitra mandrakizay ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen.